C'est un peu hard quand même. Ça s'appelle une punchline. C'est le cas de le dire, ouais. C'est pas un peu beaucoup, non? Ben non, le monde est plus dur que ça. Initanareo iny dia sombony tamin'ny fantsilaina session nataon'ny Askinina tamin'ny Rafale mba hanazavaiko amin'ireo izay tsy mahafantatra hoe ny punchline dia tsy clash fa teknika ampiasaina amin'ny rapy, mety manaitra, mahafinaritra, mampiome, mampieritreritra. Ouais, il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a un peu tout. Ka androantsika dia jerenareo punchline rap gasy nanomboka tamin'ny taona 2014 ka hatramin'izao tsika amin'ny teny izao. Tsy de groupe virtual matetika mahamaika rehefa natao fitadiavana mikaikaika de manjikaly anina. Anomboantsika anazy dia hijeran'ny teknika ny rap gasy ao anatin'izay teknika izay nefa dia ny tonkira no manandanja voaloha. Ny tonkira rap gasy izay manan-karena karazana rima. Ankoatran'ny rima nefa dia ahitana fitantarana tantara na koa hoe storytelling. Ohatra amin'izany ity hira nivoaka tamin'ny 2014 ity izay nataon'ny 2023. Teny an-dranomasina misy adalan-tsikasina misy razokina narandalam-bina kanto masina tondra kalis lazay fa lamasinina kanefa tsinna fa razokina zaka mifoka kininy antanina hoe ohatrina lesiny sagan-dalana fa miliara ozy razoko de ny olona mialangalana. Eo koa ny fampiasana fanoharana sy fampitahana ohatran'le ataon'ny Freeze Corleone reny. J'arrive japonais comme des RAV 4 freins comme des H4 on se plaint d'essence comme des H4 et je m'allume comme si j'avais 6 vies et je crache des flammes comme Arcanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Fa saingy hoe amin'ny teny gasy fotsiny. Mamotrano tantelo magito otrano rimaka fahasalana atoko otrano feana mibana matsara anao voatendiza rasanao otrano ekendiza tsy takatra otrano mbala fendiza. Na io ary zany rehetra zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny flow ireo ahafahan'ilay rapeur miavaka amin'ny sasany sy ahafahan'ilay mpieno mankafy kokoa an'ilay hira. Misy karazany koa io flow io anefa misy ny flow somary milamindamina iny. Amelona io velumina vita nava vita na io fa nyambo bomba domina zarany kanosy ilaty panonofy fa natao anatotosy mama tsiro foana ka mizany milofosy la. Misy indray ilay flow somary manaitra sy masisika iny. Angasiny rap fa tsy any bekita na lomo deke fa ny ordonnance amilazan'izany nefa ilojere Chose makupo antupak dem dike kusay fa makup rap c'est ton tiflis retareta de watsul la fona we Colgate buba kan kop teori markun memekanzo fa vits de vits en favori na kamarun tutumbanzo. Mbola maro isan-karazany flow fa miankina amin'ny feo sy filinina an'ilay rapeur ihany no hitondrany an'io. Ireny teknika ireny moa dia fitaovana fotsiny entina moana hafatra ka ho jerentsika manaraka eo hoe inona avy ireo hafatra hoentin'ny rap gasy. Ny rap gasy dia taratry ny fiarahamonina malagasy. Tsy afa-miala amin'izany ny fanehoan-kevitra ara-sosialy sy ny ara-politika. Izany hoe feo ny tsy manam-peo ny mpanan-kanto ka manameloka ny fahantrana, ny tsirariny eo amin'ny fiarahamonina, ny kolikoly sy ny krizy mahazo ny firenena, tahaka ny ataon'ny kolotsaina mainty tamin'ilay hira hoe Repoblika izay nivoaka tamin'ny 2022. Republika matetika be fikafika azoiko rabekinasa lay izoko sy mahita asa oeraoera be tetikasa manafitiavaka mandrasarasa modogny mivavaka nefa tsy miasa resekonda tefapovan'ny olana fa tsy asiny siraondra mpanapoka sy ny sipavoolana. Efa misy vidéo analyse ny couple anzala tamin'ny herintaona nataoko tany ka apetraka eto ambony eto ny lehan'io vidéo io dia afaka jerenareo avy eo. Ndrele mtunde fatseno kule wetin manaka tao apunde no manafa kula neta ni non babab galeri izo mtutut salera de niknik tamere wisto tutut maniera. Ny fitiavana sy ny fifandraisana koa dia lohahevitra eny matetika anaty rap gasy fa tsy idirantsika lalina ny momba an'ireo lohahevitra ireo. Dapra tsisy antsuta de otrany rozony lozany traka koziko sady manitso no anatra misy otsakona otrany karty ny ora mandeha mony fotoana ko mikisaka de pobaka ny fatako fa vitsy ny atokisako fa anatiny aramanko sa tsy misy samanisaka de hatramin'ireo rapeur zay revenareo mifitsaka. Iny rantsoata hoe Antsantsy iny izay nivoaka tamin'ny 2024 dia anisan'ny mampiseho hoe ny fahombiazana sy ny fahatokisantena dia anisan'ny lohahevitra foizina anaty rapy. Ny ego trip kosa dia manosika ireo hevitra ireo lavitra kokoa amin'ny alalan'ny punch manambony tena na manambany ireo mpifanindrana aminy.
Izakay dia anisan'ny rappeur mafy indrindra anaty Ego Trip, ohatra amin'izany ity hirany hoe No Kitty. manjavona tolotry arotra rehefa tonga anatin'ny game mandrainga taona anaty peratsika ny gôty io ndray raha zakay fa misany mihaino rapin'le tony mamizany efa hoe tsisy matsindry aso de tserba mifoanareo fa tisaminy. Ankoatran'ny Ego Trip sy Flex dia eny matetika anaty rap gasy koa ny resaka fikirizana sy fiatsaram-belatsy ary ireo fitaka mahazo ny rappeur. Ity hirany Didaloso hoe Triady ity izay nivoaka tamin'ny 2014 dia anisan'ny mampiseho izany. Maro karazany hypocrite amin'ny entourage tsy asiko koza raha toka mameno posy matoa mbola mitreky ty tatadio mbola manatena niaraka ny boss mentalité noble fa tsy araka amin'ny fake mec za le self made za miraiky za mitaiky fakombony aloha mivava raha tsy kobonao le lef tiaviko na ty palmarès mbola zazo aloha mitety le zao nany saiko nainteriako njereko farakoboko lamy sy lelaka pitieny ananomeko raha finamanana ny resaka mazava nena tsy afangariko vola tsy afangariko resakafo fa tsoko taloha tsy averiko ankehitriny lesona be reny lesy fa tsy atao makify. À une époque, je faisais du rap aussi. Mais ça, c'était avant. J'avais compris que c'était pas pour moi, alors j'ai arrêté. Autant arrêter, pas comme certains. Tsy voatery ho fanambanina sy fanamboniana ihany anefa fa misy fanomezana voninahitra ho an'ireo rappeur hafa na ny ekipa ambadik'ilay rappeur amin'ny alalan'ny SO na fanafoezana ny hoe Chawat sy Big Up izay entsika matetika anaty rap gasy. Nanomboka tamin'ny taona 2014 dia nivelatra kokoa ny rap gasy. Lasa nahitana karazana hip hop samihafa ohatra ny afro trap, ny mumble rap sy ny drill ary ny trap. Génération atao kirana va teo artista ny akamaroany fa ohatrany le tonkirana alumeko ny rapiny miala ny ena satria ny raha manao manjatiana foana fa le dura tsy zakany saina 100% eke mo psycho tsisy resaka lavatigny opsatoka fana eselo anaty sakosy anaty surface lamraty flow Asida. It reaches. I let them die trying to dye my skin. That's in deep. Ooh, feels to me like diamond and Bristol. There's a man that can pen that you know sinenda so na dog and a veil. My feel to check the nen no with the mad melas in there is in vesa from fair. You will a son and mind non vitor. I got the noises and they can care. Feel one if you man up. Ny drill sy ny trap izay sokajiny maro hoe manesoe sy maherisetra kanefa tsy afa-miala amin'izay ny rappeur satria anisan'ny maharampy azy ny miteny mahitsy sy ny marina. C'est brut, c'est vrai, c'est réel. Dia izay mahatonga ny rap lasa ohatrany hoe mandratra sofina kokoa. Le rap doit être vulgaire. Sinon c'est du slam ou sinon c'est Big Fleoli. Eny na dia misy ihany ary ireo rappeur sous licence tena hoe fako. Tiamko mila vanina ratsy teo bangaritana omeko safidy malalaka tsy alelona amiritana mbola tsy hitan'le rimanina ngamba le akoho natao korotana tsy akoho volovone zaka kopirisa de tay fininy efa maro zay akoho nadalo teto fefa nataoko faniraka. Anisan'ny nitondra fivoarana tanaty punchline gasy koa moa ireo new school tahaka ny Antenne Fuity, RNTR, Ratsla, chez Oscar, Fabs Bronze sy ALP. Big Chu, Big Chanel marary fofa fenitsika eny amin'ny tary ma tsy arera anaty vipy anaty kary efa full squad teo fonina amin'ny zavatra tsy aposy koa feno mangamanga ty anaty posy squad nefa satsy faly zany Bande teo ohatrany hoe tsy azo mitary Eko matoa misy député misy ny farany Tiany amin'ny farany io tsara eny Eko fa misy ny tsara satria misy ratsy te iny le natao atsara eny Natsiro ny fiarana nanantena mbola ziona refeny amin'ny anjery manontolo nananteniaraka foana nisy mpandiaka maray na manakiky ny fo nisedra olana tam'izay ny couplany izy roa misy maneso fa tsy koa misy ny akama taloha volana makobo ana fa tsisy olana fa sameto miandro fidonana aktiarana sarety afaka ty mitona izany mbola na petare dizany mety eny amin'ny sommet raha io sotranao za satria felonaina na tepetepeniezaka anato firomaina yeah itao tampiny kely saina maika ny ananatra nefa manangana kely tsainy izay tsy mijana amin'ny Flex sy ny Clash fotsiny ihany zala fa mampiseho an'le punch nasongadina ny tantaram-piainany amin'ny tianany fijery manokana anehoan'ny fihetsepon'ny sy ny alahelony ary indrindra mety ahitantsika fahendrena sy anatra koa ary na dia izany ary dia tsy azo adininy ny fiandohan'ny sy ireo nitondra ny rap teto Madagasikara ohatra ny old school sy ny golden age izay ahitana ny rap conscience sy ny gangsta rap fa tsy dia izay loatra moa no resantsika androany satria efa niteneniko izay tanam-piandohana hoe ny taona 2014 hatramin'ny
zao fotoana ihany no resantsika ka raha vafonareo na mbola tsy mahafantatra ny page dia arao na asivy réaction sy commentaire izay tianareo apetraka ao na ireo zavatra mbola tsy voateniko momba ny punchline na rapgasy